Manona ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny ankonanao ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirizana izao ampifaliana ary ampitiavana lehibe no andraisako anao sy niarahako aminao ary nizarako aminao ny tenin'Andriamanitra. Mino ary hava malala fa ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery ary mino ihany koa fa Andriamanitra dia miteny amin'ny antony avokoa. Izany hoe tsy mandefa ny teniny fotsiny tahaka an'izao Andriamanitra fa misy tanjona lehibe matoa Andriamanitra mampianatra, matoa Andriamanitra miteny. Ka dia amin'ity androany ity dia manasa anao mba hanana etaeta manokana, mba tsy toy ny mahazatra, mba tsy ho amin'ny fihetseham-po no andraisanao ny teny na andrenesanao ny teny, fa mivavaka mba hanavao ny fomba fandrenesanao Andriamanitra. Amen. Ka dia hiaraka hivavaka isika alohany andrenesantsika izany teny izany. Ray malala tsara indrindra, misaotra betsaka anao izay amin'ny halehibeny famindramponao, ka mbola nanomiazanao anay ity tombon'andro androany ity. Ary misaotra ihany koa ny amin'ny fahasoavana izay ahafahanay manantona ny seza fiandriananao, ahafahanay miteny eto anatrehanao noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao no membonahitra sy teraina ary ankalazaina satria ianao ilay Andriamanitra velona ary tsy miteny fotsiny tahaka izao ianao fa hoy ianao hoe tsy miverina foana any aminao ny teny raha tsy efa mahatanteraka izay hampanirahanao azy ary ambinina amin'izay hampandehananao azy. Mivavaka Andriamanitra mba hatanteraka izay rehetra lazainao ny teninao, ny osotrao mahery ho amin'ny tsirairay avy rehetra izay hampandrenesanao ny teny, ny feoanao Andriamanitra no ka ho renesi ny androany fa tsy ny feoako izao dia fitaovana fotsiny ihany ary tena miantetra zato isan-jato aminao mba ny fanahinao no hanolo-tsaina, mba ianao no hametraka ny teny ao am-bavaka, hanositra ny lelako, hanome anahy ny lelany nefa mahay mba hitenenako sy hanambarako araka ny sitraponao. Ny feo rehetrarehetra izay tsy avy aminao dia hampanginina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ny sofina rehetra izay mety lalodalovana sy marenina dia hampandrenesanao androany, mba ho hita, mba ho tsapan'izy ireo fa ny teninao dia velona sy mahery satria mandefa ny teninao ianao mba hasitrana, mandefa ny teninao ianao mba hanafaka, mandefa ny teninao ianao mba hitondra fanavaozana, ka dia hitondra zava-baovao amin'ny tsirairay avy rehetra ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. 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 Ny tenin'Andriamanitra izay anasako anao vakianao sodinianao any tokantrano any dia asan'ny apôstôly toko 12. Mahafinaritra ity tantara ity ary tena hoe mampianatra zavatra maro Andriamanitra, fa ny zavatra tokana manokana izay nampahafantarin'Andriamanitra na amin'izao tantarany Petera izay nanafahana anazy tao an-tranomaizina izao dia te hampafantatra anao Andriamanitra hoe rehefa mangataka zavatra ianao dia manapoiza tokoa fahagagana avy amin'Andriamanitra. Rehefa teo mpivavahana nisy fotoana mivavaka, rehefa teo mpivavahana dia nampatsiahivo ny fanahy masina anaty tantaran'i Petera ity ary somary merery satria tena zavatra marina tokoa izany. Nampitsikaiky anahy kanefa firifiry isika ny tenako ao anatin'izany rehefa mivavaka dia tsy manam-po ny ahita fahagagana eo no eo, fa manatena fahagagana, manatena tokoa hoe Andriamanitra maly, fa manatena ohatra hoe afaka herinandro, afaka ray volana, izany hoe tena tsy manatena mihitsy hoe eo no eo amin'ny fotoana izay hivavahanao. Kanefa Andriamanitra ry hava malala dia tena mamaly
manao fahagagana afaka miasa eo no eo, ary zay mihitsy ny tian'Andriamanitra ampahafantarina anao amin'ity androany ity, mba hiova mahazatra ianao, mba tsy ho fahazarana aminao fotsiny hoe hivavaka. Tena tsara be ny mivavaka ho an'ny hafa, tena tsara be mitondra am-bavaka ho an'ny hafa, ary hoe mitondra am-bavaka amin'ny olona zany amin'ny toe-javatra maro sy karazany, na inona zava-misy teto moa dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa nambena natao an-trano maizina Petera eo amin'ny 15, asan'ny apôstôly 2:15 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny fiangonana naherina-ngataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ny fiangonana naherina-ngataka tamin'Andriamanitra ho azy ho an'ny Petera zany, ary hitantsika tokoa ny fiantraikan'izany tamin'ny Petera, satria na dia tokoa raha ny finoan'ny Petera, tsy hoe Petera efa nino tsy hoe Petera vodim-ponoana dia tsy mila vavaka intsony, fa niza ry hava-malala mpanompon'Andriamanitra, niza na dia mpanompon'Andriamanitra efa manana ny ositr'Andriamanitra raha dia mila tohanana ara-bavaka. Amen. Ary ao anatin'izany ihany koa dia manararoatra hoe niza ianareo matsiaro anaham-bavaka dia tena hisorako an'Andriamanitra lehibe zany ny tompo amaly fity, ary mangataka ihany koa hoe tsarovy eo amin'ny fotoam-bavaka reo izany. Amen. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa na dia teo ary ny toe-javatra maro zay nitranga tamin'ny Petera, satria miaramila 9 ary napetraka teo anelanela miaramila 2 koa izy tamin'iny alina iny, sady voafatotra tamin'ny gadra 2, zany hoe ny toe-bata amin'ny Petera zay nisy anazy dia tena hoe amin'ny zany hoe tena hoe inconfort, mety tsy ahitan-tory, mety tsy haiko hoe mety na ny position nisy anazy dia tena hoe mety toe-javatra hoe tsy haiko raha azonareo ny tiako tenenina alay fisaraitsaina ane izany, fa ny zavatra nisy dia hoe tena nanana fiadana amin'ny Petera, satria rehefa naniraka ny anjely ny Andriamanitra namonjy amin'ny Petera ny fatoran'ny Petera, dia hitantsika tsara fa nanohina ny teheza amin'ny Petera ilay anjely, namoa zany hoe tena atao anatin'ny torimaso tanteraka, resy torimaso tanteraka Petera, natory tao amin'ny fiadanana. Ny olona matory amin'ny fiadanana zany tena matory be, ary tsy mahagaga izany. Zany eo anatin'izany rehetrarehetra izany ihany koa Andriamanitra dia mampianatra atsika hoe ninona zany ny toe-javatra zay misy atsika dia tokony manana fiadanana isika, tsy hoe misy zavatsarotra mahazo atsika, tsy hoe misy zavatra mahory mahazo atsika dia miala le fiadanana, fa izany indrindra mampiavaka ny zanak'Andriamanitra amin'ny zanakan'izao tontolo izao dia ny zanak'Andriamanitra ry hava-malala dia manana le fiadanan'Andriamanitra, manana n'lay fiadanan'Andriamanitra, ary izany fiadanan'Andriamanitra izany na dia ninona zavatra mitranga dia izany miaro ny fontsika, miaro atsika ao amin'ny Kristy Jesosy, mahatonga atsika tena hoe manam-piadanana. Aleloia. Ary tena tombony lehibe izany. Androso hatrany dia ny zava-nisy rehefa nafahan'ny anjely ilay ny Petera, na i Petera raha dia nieritreritra izy fa fahitana ihany ny zavatra nitranga taminy, kanefa rehefa tafavoaka ny tanàna izy teo tafavoaka ny tanàna zany, tafavoaka ny vavahady teo amin'ny tanàna, dia teo izy vao tena nahita tokoa hoe tena fantatra ozy izy fa ny tompo dia efa naniraka ny anjely namonjy ary ny zava-nisy dia hoe rehefa tonga Petera zany nandondona, voalaza ny tenin'Andriamanitra nisy olona maro niangona mivavaka tao, na dia tsy voalaza raha hoe nivavaka ho an'ny Petera izy ireo, fa mivavaka tao ary mino matoa Petera tonga teto nandondona mivavahady, dia ny dikan'izay dia ireo ihany koa nivavaka ho an'ny Petera, zany hoe nraisaina mivavaka, niangona mivavaka tamin'iny alin'iny. Rehefa tonga teo Petera dia nandondona, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nisy ankizivavy atao hoe Roda nakeo, dia naheno amin'ny Petera. Rehefa naheno amin'ny feo amin'ny Petera izy dia tsy namoa amin'ny Petera avy hatrany, fa lasa izy niteny tamin'ireto niara-mivavaka tamin'ny tato hoe Petera ozy izy no mijanona ao am-bavahady. Dia ireto mpiara-mivavaka ireto
dia ozy izy ireo hoe verisaina ianao. Verisaina ianao zany hoe mialatsiny raha mitena izany adala ianao. Ohatrany hoe tsy nino izy ireo. Tsy nino izy ireo fa petera tokoa ny ao am-bavahady. Tsy nino izy ireo fa nanao zava mahagaga tokoa Andriamanitra. Tsy nino izy ireo fa ny tompo dia mahay mamoaka amin'ny petera ho an-tranomaizina. Tsy nino izy ireo. Ny fahalebiazan'Andriamanitra. Rehefa malala. Rehefa nampatsiahivo ny fanahy masina anahy tamin'ity tantara ity, dia tena hoe mahafantatra tokoa fa na ny tenako ara dia indraindray dia toy izany. Firifiry amin'ny kristianina Rehefa malala, mangataka mitalao amin'Andriamanitra fa tena mana-po handray fahagagana avy amin'Andriamanitra tokoa ve? Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao, mangataka fanasitranana, mino ve ianao fa afaka manasitrana anao eo no eo Andriamanitra? Betsaka tahaka ny tenako. Rehefa mangataka dia hoe manatena hoe afaka 2 andro, afaka andro maromaro, afaka herinandro, afaka herintaona. Dia eny Rehefa malala. Rehefa mangataka amin'Andriamanitra ianao dia manam-poiza hazo zava mahagaga, ary tsy hoe afaka 2 andro fa eo no eo. Andriamanitra no maly Andriamanitra, ary Andriamanitra ny anio ihany koa. Maly izy mety nanao fahagagana taminao, fa androany ihany koa Andriamanitra dia maneho fahagagana aminao, ary eo no eo. Tsy haiko loatra inona ny tena niandrasan'ireto mpiara-mivavaka ireto, fa dia tena hoe nampime ihany, nampitsikaiky ny teny izay nambaran'izy ireo tamin'ilay tovovavy hoe verisaina ianao. Aoka mba manomboka androany, mba tsy toy izany izaho sy ianao. Namindra fo Andriamanitra ary mampianatra antsika mba hihino hatrany. Fa raha tsy amin'ny finoana hoy ny tompo dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Mino hatrany, mino fa maneho fa afaka manao zava mahagaga aminao ny tompo. Zao dia izao, anio dia anio. Amen. Ilay vehivavy izay nitsidra, vao nieritreritra fotsiny izy hoe raha mikasika ny sombotra viavin-dambany hozy izy, ny akanjon Jesosy Kristy izany dia ho sitrana, ary ny zavatra nataony tokoa dia ho tamin'ny fotoana oviana ny nahasitrana azy. Teo no eo. Ovay ny fomba fisainao fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa hoe raha misy olona hozy izy ka tsy mangataka amin'ny finoana any amin'ny Jakobany, tsy hoe amin'ny fahendrena ihany fa amin'ny rehetrarehetra mihitsy, dia aoka hozy izy raha ohatra tsy mangataka amin'ny finoana ilay olona dia tahaka ny olona mianahana toy ny alon-dranomasina hitin'ny rivotra ka atopatopany. Fa izany olona izany hozy izy ny tenin'Andriamanitra dia aoka tsy hanapo handray zavatra amin'ny tompo. Olona mirosaina izy ary miovaova amin'ny alehany rehetra. Manana finoana. Aoka mba hoentitra ianao amin'ny finoana rehefa mangataka amin'Andriamanitra, rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Aleloia. Ka dia ny fanahy masina hampianatra antsika hatrany satria izy ilay mpampianatra tsara indrindra. Hampianatra anao ny amin'izany finoana izany, mba tsy hianahany ianao, mba tsy hiandry firitaona ianao, fa mihoatra raha hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Mahay manao mihoatra noho izay angatantsika sy heverantsika Andriamanitra. Mihoatra noho izay heveranao sy angatahinao Andriamanitra. Ianao no voafetra amin'ny fomba fisainanao, fa Andriamanitra dia tsy voafetra amin'ny fomba fisainanao. Ka dia aoka ianao no anana ny fijerin'Andriamanitra, ary amin'ny finoana hatrany no anatonanao an'Andriamanitra, ary manantena hahazo zava mahagaga ary ahita valim-bavaka eo no eo amin'ny fotoana izay hivavahanao, fa tsy rosaina ary mba tsy olona izay tsy mino ianao fa ho anisan'ny mino. Aleloia. Misaotra ray eo ny amin'ny teny ary makasitraka ny amin'ny fahatanterahany teny, ny teninao izay nomenao anay.
Mino tokoa izahay fa Andriamanitra mahagaga ianao ary mahay mihoatra noho izay mahay manao mihoatra noho izay angatanay sy heveranay. Mino izahay fa hainao atao avokoa ny zavatra rehetra. Eny fa na dia fieritreretanay olombelona ary hoe tsy misy mahay izany fa ianao dia mahay ny zavatra rehetra. Ka dia aoka hanana ny fijerinao izay rehefa mivavaka ary ampitombo ny finoanay mba hanan'Andriamanitra ny fisainanao. Tario izay fanahy masina ary ampianaro izay hivavaka mba hoentitra izay amin'ny fivavahana ataonay eo anatrehan'Andriamanitra. Dia misaotra indrindrany amin'ny Zava mahagaga izay fanataonao sy ataonao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.